raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, raha toka tena manana firaisana tanteraka amin'i Jesosy Kristy ianao, dia ho fenoin'ny fanahy masina ary azo hery ianao amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminao vavolombelon'i Kristy eto Jerosalema eran'ny Jodea sy Samaria ny amin'ny farany tany. Dia ho tanteraka aminao ny teny voalaza ao amin'ny Romanina toko 7:7 manao hoe ary amin'izany dia manoatra anao ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Amen. Androany ry havana dia izany fitarihan'ny fanahy masina izany ihany no mbola teny ho banjentsika dia ao amin'ny Korintianina voalohany izany toko 2:7-10. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina naniditra tao am-pon'ny olona na inona ny fanamboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy, dia isika nanambaran'Andriamanitra izany amin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Amen. Tanjona eto izany ry havana dia izao, le ahatongasy ianao mihitsiny tena hoe azoto iaino mandrakariva ny feon'ny fanahy masina izay feon'Andriamanitra miteny amintsika. Raha misy fanontaniana etaetanao manokana dia azonao atao ny manoratra izany ao anatin'ny commentaire eo ambany. Raiso ny fanahy masina. Ny mahasamihafa antsika amin'ny olon'izao tontolo izao ry havana, isika izay mino amin'i Jesosy Kristy ilazany tsy ambaratelony isika. Araka ny tenin'i Jesosy hoe ianareo ny sakaizako satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Ary tsy ny tsy ambaratelon'i Jesosy sy Andriamanitra ihany no ambarany amintsika, fa na ny tsy ambaratelon'ny fahavalo koa aza izay tsy mbola hitan'ny masonao, tsy mbola ren'ny sofinao, dia isika nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy hoy ny soratra masina. Andeha raha ho jerentsika ny ao amin'ny tantara amin'ny soratra masina ao manam-porofo an'izany dia ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko 9:1-12 sy 12 ao misy ny tantara ny namonjeny Jehovah Andriamanitra ny mpanjakan'i Israely tamin'ny alalan'i Elisa. Tamin'izay fotoana izay zany dia tezitra ny mpanjakan'i Syria satria izay tetika rehetrarehetra nataony entina hoe andeha anafihana ny Israely dia avy hatrany dia misy miaramila betsaka foana miambina eo amin'ilay toerana hoe mamoro ny mpanompony izy izany hoe zao ny izy zao nataontsika dia andeha ho arianany tsika dia tsika ny mitoby amin'izao amin'izay tsika manafika ngany anefa izy efa feno miaramila very maina nandamoka ny tetika lany fotsiny ny vola ny vatsy ny miaramila reraka namakivaky ny efitra tany efitra tonga tany afaka andro vitsivitsy indray namoro indray izy andao amin'izay tsika dia zao indray natao amin'izao tsika miaingeto dia ary indray tsika ny mitoby tonga ny indray efa andro maromaro vao tonga ny amin'izany toerana izany io indray fa feno miaramila efa vonona iady miambina ny tanàna tazan-davitra fotsiny natao dia miverin-dalana teo amin'izay natezitra n'ilay mpanjakan'ny Syria ary zao ny voalaza eo amin'ny 1:12 ao dia sosotra indrindra ny fony mpanjakan'ny Syria no isan'ny zavatra izany ka dia niantso ny mpanompiny izy ary nanao taminy hoe tsy ambaranareo avy izay hito amintsika momba ny mpanjakan'i Israely. Dia hozy ny mpanompiny anankiray tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany eo amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'i Israely na dia izay teny lazainao ao amin'ny fandrinanao azy. Izay ilay nilazako taminao teo manao hoe ny mahasamihafa sy mahasamihafa anao amin'ny olon'izao tontolo izao dia izao manana mpanolo-tsaina, manana papahery, manana hery hafa mihitsy miaraka amintsika na dia samy misedra an'izao areti-mandringana eto amin'izao tontolo izao aza na dia samy tsy maintsy misy areti-mandringana aza atao Egipta. Ny olon'Andriamanitra dia izao Jehovah Andriamanitra no miteny hoe hosory amin'ny raha ny zanak'ondry ny tolambaravarana dia tsisy aninona ianareo. Izany koa tsika ry havana Jesosy Kristy no mipitsika amin'ny mpanompiny zao ny atao sotroa ny rahan'i Jesosy dia tsy misy maninona ianareo. Nambarany Jehovah Andriamanitra tamin'ny Elisa mpanompiny izany nitetika adiny fahavalo dia Elisa no niteny tany amin'ny mpanjakan'i Israely dia voaro ny Israely. Izay tsy mbola hitan'ny maso tsy ren'ny sofinao akory fa any ambadika any dia Jehovah Andriamanitra mampiseho an'izany aminao. Tamin'ny taona 477 dia nangataka tamiko
dia ranabavy anankiray tao anatin'ny fiangonana hoe zaho izy mba tena mangetaheta tia hita mihitsy zany hoe ahoany zany hoe mihaino ny feon'ny fanamasina, mihaino ny feon'Andriamanitra izany. Inona ny tokony ataoko? Dia izy miantso azy zao ary nandeha atao. Mangala ianao taratasy kely, mametraha fanontaniana amin'i Jesosy aho. Atao fanontaniana tsotra. Dia mivavaka ianao mivavaka koa dia mangataka tsika. Mba hampafantaro aho hoe inona ny zavatra voasoratra ao anatin'iny taratasy iny na dia tsy ambaranao amiko aza. Fa voalaza mihitsy ary amin'ny soratra masina rimanao hoe na dia izay zavatra teneninao amin'ny trano fandrianao aza dia aseho an'Andriamanitra amin'ny mpanompony izany. Tonga tokoa ary afaka herinandro dia niaona zahay nomeny ilay taratasy kely dia mbola tsy nivakiako fa nitantaraiko amin'izay. Zao ary ho any zavatra naseho an'ny tompo anahy. Tamin'ny alina dia nahita gazety jerevako nefa tsisy soratra voavaky taona ray ary fa nanjavona be daholo hatrany amin'ny farany tsisy. Dia miverina tato amin'ilay pejy voalohany indray dia zavatra nisy tonga dia nena zava amin'izay ilay sary teo amin'ny pejy voalohany. Dia inona ny tao izy ianao? Sarina antoko-pihira anankiray tao amin'ny fiangonana. Dia tapaka ilay nofy. Zao no izy tsy fantatro izay zavatra nangatahanao tamin'i Jesosy fa ny zavatra fantatro dia zao: tokony hiditra ao anatin'io antoko-pihira izay hitako tao anatin'io nofy io ianao. Jerevana tokoa ary ilay taratasy ry havana, fahagagana ny anay ary fifaliana satria niteny taminay Andriamanitra. Zao ny voasoratra tao. Inona Jesosy eo ny sampana tianao hidirako rehefa voatokana ka teko amenina somatsara. Hitanao amin'izany ary ry havana fa hanambaran'Andriamanitra ny tsy ambaratelony ny mpanompony, ary tsy ny tsy ambaratelon'Andriamanitra ihany fa na dia tsy ambaratelon'ny fahavalo azy, mba hahafahany miaro anao, hahafahany miteny aminao mihitsy ny hoe ataoko samihafa ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Isaia 5:1-20 dia milaza hoe zao nolazain'i Jehova ny Ray ny Masin'i Israely izay namorona azy: ny amin'ny zavatra ho avy no anontaniao ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka hadidiko ihany. Dia raiso ny fanahy masina ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko eto Jerosalema sy eran'ny Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Hoy Jesosy mahery izy. Amen.